mivavaka isika rehetra. Faly misaotra anao indray izay Andriamanitra, raha mbola tafaverina ito amin'izao takariva izao, mbola handre ny teninao, handre ny fananaranao, koa mangataka ny fanainao masina hiasa ao am-ponay, hitahiry ny teninao ka hahasoanay. Roana sy didina amin'ny anaranao ny devoly sy anelingilina izao fanambarana ny teninao, amin'ny anaranao Jesosy, amen. Ny tenin'Andriamanitra izay voalahatra anjarasika amin'izao takariva izao dia izay hitasika ao amin'ny Petera voalohany toko fahatelo. Petera voalohany toko fahatelo, andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahafito. Mivaky toy izao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Ary toy izany koa ianareo vehivavy, manekeny vadinareo mba ho voataona ny fitondrantenan'ny vavy izy, na dia sy amin'ny teny aza, raha tahiny misy sy manaiky ny teny. Rehefa hitany ny fahadiovan'ny fitondrantenanareo amin'ny fahatahorana, ary ao koa ny firavahanareo tsy ho zavatra eny ivelany toy ny firandranam-bolo sy ny firavaham-bolamena na ny fiakanjoana, fa ao koa ho toetra miafina ao am-po izay sy mety ho lo, dia ny fanahy malemy sady miadana, izay soa indrindra io mason'Andriamanitra. Fa tahaka izany no niravahan'ny vehivavy masina fahiny, izay nanantena n'Andriamanitra sady nanaiky ny vadiny, dia tahaka ny Sara izay nanaiky ny Abrahama ka nanao azy hoe tompo, dia zanany ianareo raha mba manao soa ka sy matahotra izay fampitahorana na inona na inona. Ary toy izany koa ianareo lehilahy, miaraha mitoetra aminy araka ny marina, manaja ny vavy tahaka ny mety hatao amin'ny fanaka malemilemy kokoa, sady mpiara mandova ny fahasoavan'ny fiainana mba sy ho voasakana ny fivavahanareo. Ry Ray masina, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Fananarana izao tenin'Andriamanitra ambara amintsika amin'izao takariva izao dia fananarana izay nataony Petera apôstôly, ka hoy ny fitantaran'ny filazantsara any Petera tamin'ny antsoan'i Jesosy azy. Izao ny zavatra niseho: raha nanarato no nahitany Jesosy azy, nandritry ny alina no efa nikelezana iaina, nefa sy nahazo na inona izay, fa noho ny teninao dia halatsako ihany, hoy Petera tamin'i Jesosy. Ary dia nataony zany ka nahazo hazandrano be izy. Noho ny teninao dia latsako ihany, ka nahazo hazandrano be izy, nahita vokatra tsara izy. Dia manohy ihany ny filazantsara milaza, dia hoy Jesosy taminy: manarahay, dia nandao ny aratony izy ka nahafoy ny zavatra rehetra ary nanaraka ny Jesosy. Izany fanahin'ny Petera izany, izay fanahy ny fankatoavana an' Jesosy, ka nilaza hoe noho ny teninao dia latsako ihany. Nankatoa ny tenin'i Jesosy izy, nanaiky ny tenin'i Jesosy izy. Ka izany Petera manana ny fanahy ny fankatoavana izany no mananatra eto amin'izao perikopa anjaratsika eto koa.
ka sy ho azo sika na ho ambokambony manko no ho azo sika amin'ity fananarana ty raha sy azavaina izany, satria tena hotariana amintsika koa izany fanain'ny Petera zay mananatra eto izany. Ao anatin'ity fananarana ity manomboka eo amin'ny tapany amin'ny toko faharoa dia izao ny fomba filazan'ny Petera raha mananatra eto izy ho an'ny fitondrantena kristianina: ary noho ny tompo, ary noho ny tompo dia maneke. Fa sisy antony le fananarana rehetra zay atao eto raha amin'ny maha-olombelona ihany, ary zany mbola mahamety izany fananarana izany koa amintsika rehetra ankehitriny, fa sy maintsy mipetraka aloha zany hoe noho ny tompo, zay vao mipetraka ny fagnanana dia manekeo izy, noho ny tompo dia manekeo. Na dia eo aloha aza fa sy tena ity periko mpanjarasika ity fa mifampitohy amin'ity hoe ary noho ny tompo dia maneke, zay voatendrin'ny olona. Ary noho ny tompo ianareo mpanompo dia maneke ny tomponareo. Tena fananarana ho an'izao vaninandro misy antsika zao anie zany, ary tena ho ao anatin'izany misy isika zanaky ny fifoazana, satria ao anatin'ny toesaina ny fikomiana ny malagasy amin'izao. Mikomy satria efa misaviritaka sy nohony ao amin'ny tompo na noho ny tenin'ny tompo fa mandeha misaim-patany rehetra rehetra. Fa na dia izao raharaha izao aza, na dia hoe somary mihoatra kely fanambarana izao raharaha-pirenena zao dia sy misy ny fankatoavana, sy misy zany manana toesaina ny fankatoavana zany, fa mpikomy daholo ny akabeazan'ny malagasy, ary zany ny raharaha-pirenena. Ka eto dia miantso ny fanainy fankatoavana. Ka eto amin'ny anjarasika mikasika indrindra mikasika ny tokantrano dia averina eto zao teny zao: ary toy izany koa ianareo vehivavy maneke ny vadinareo, hoy ny tompo dia maneke ny vadinareo noho ny tompo. Fa raha sy zany no apetraka eo aloha dia hitamberina amintsika lay hainky vare nataon'ny Satana tao Mosaedena tamin'ny Eva. Zay mbola averiny ilay atao hoe rafim-pandaminana n'izao tontolo zao, zay ataon'ny Satana ka hitondrana n'izao tontolo zao ankehitriny, isian'ilay atao hoe heverina ho baibolin'izao tontolo zao, ka amoahana ireo lalàna iraisam-pirenena rehetra zay heverina ho marina, ka isiany hoe andro ny vehivavy amin'izao hoe asiana hoe izao tontolo zao. Fa nefa sy izany no mitondra asika amin'ny maha-kristianina asika, fa noho ny tompo dia manaiky, miforotra isika amin'ity tenin'Andriamanitra ity, raha noho ny tompo. Fa sy misy zay anaiky zay, satria ny tenin'ny Satana dia maniry isika mandrakariva, milaza fa ho rasy zay nilazain'Andriamanitra: hanky vareka sy eken'Andriamanitra hinananareo tamin'ny Eva, io voankazo io toa milaza amin'Andriamanitra ho rasy. Amin'ny voankazo andrivony an-tapitrisany karazany tao amin'ny Mosaedena io, anankiroa ihany ny sy neken'Andriamanitra no hoanina. Nefa dia navadiky Satana zany ka nilazany hoe sy eken'Andriamanitra hoaninareo io roa io, toa milaza fa rasy fanahy amin'ny Eva mivady Andriamanitra, ka tsy mamela azy halalaka. Dia izany koa zao teny zao mbola fahampasahivana an'izany toesaina omeny Satana zany koa anie zao hoe asahivina ka ampanekena ny vehivavy eto, satria io resaka heverina ho lalàna iraisan'ny pirenena io, rehetra hoe efa ho baibolin'izao tontolo zao amin'izao fotoana izao, dia manohitra izany fandaminan'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'ny tokantrano zany, ka isiany hoe andro ny vehivavy, isiany zao maro rehetra izao. Nefa ny tenin'Andriamanitra zay mipetraka sara eo amin'ny fiainan'ny tokantrano ny vehivavy dia izao hoe maneke ny vadinareo. Na Paoly apôstôly dia sy indray mandeha mananatra koa dia miverina io
Ary ny zavatra mahagaga dia tsy mitovy ny fagnanarana ny vehivavy sy ny lehilahy atao amin'ny baiboly, fa io miverimberina ho an'ny vehivavy, ianareo vehivavy manekeny vadinareo. Nefa dia sy izany nataon'izao tontolo izao, fa heverina hoe fanisakisana zany fanekena zany. Ary dia teo marina zany fa rasy noho ny tompo no miteny zany teny zany. Ity resaka hoe fandaminana vaovao hitondrana izao tontolo izao, zay tena zava-misy eto amin'izao tontolo izao zany, hitondrana an'izao tontolo izao zany, ka heveritsika ho marina, dia io dia efa misy zavatra tafiditra ao amin'ny fiangonana. Raha tsy laza gn'andro ny vehivavy ity, indray neny fiangonantsika dia ao anatin'izany andro ny vehivavy androany raha sendra 8 mars ny raka dia mangataka vehivavy teny, sy ny teny an'ny vehivavy ny rasy, fa hoe zany andro ny vehivavy zany homena anjara toerana manokana satria baiko n'izao tontolo izao zany. Ora zao matetika dia sy magneky an'io aho, sy magneky an'io aho, ankalazainao am-piangonanao andro ny vehivavy, adigno gn'alahady ny fikambanam-behivavy zay gne fanadidy agny amin'ny fibe, adigno zany fa gn'andro ny vehivavy dia igny masomeboka satria iderano ny tegnany igny, iderano ny tegnany igny, fagnadidy noho ny tompo zay tokony sy maintsy ataony indray mandeha isa-taona, adignony zany, adignony zany. Ary dia io andro raisam-pirenena ohatran'izao dia misy dia kalazainao am-piangonana, mahagaga, zavatra mahagaga io. Eny fa na dia hoe ny sontonina avy amin'ny alalan'ny didy faefatra manazany rainao sy ny reninao ny fanazana hoe afetiny reny sy ny fetiny ray, dia hita fa dokam-barotra ane reny avy amin'izao tontolo izao handrebirebena-tsika sy handrem-potanasika. Dia iny fatao fotoana ao anatin'ny fotoam-pivavahana misy zany zavatra izany, satria izany no baiko n'izao tontolo izao, fa sy fanekena ny tenin'ny tompo, sy fanekena ny tenin'ny tompo. Ka ireny rehetra ireny dia sy hafa fa mampivily antsika hiala amin'ny fiansoanantsika, ka hisian'ny sy andarin'ilay anatra zay fanevan'izao isan-taona izao. Mangataka anareo aho ho ilay mifatotra ao anaty tranomaizina noho ny tompo mampifatotra ny Paoly aho, izy no mananatra eto noho ny tompo dia manekeny vadinareo ianareo, fa raha sy noho ny tompo dia miteny amin'ny vehivavy aho fa mavesatra tokoa zany hanaiky ny vady zany, ary ohatra ny mpanindry sindriana zany dia hanaiky ny vady zany, fa saingy raha raisina amin'ny maha olom-boanso antsika izany dia tena maivana sy miadana ny fanarahana ny teny tompo, fa sy fanagadrana antsika, sy fanagadrana antsika sanatria. Ao anatin'ity fananarana ny vehivavy ity mba hanaiky ny vadiny dia tena fanekena tokoa io. Ary io ny zavatra hitiavako ny fifoazana, ny fifoazana manko sy mba manao heviteny be loatra tafahoatra hisintonana zavatra hagnodinana hevitra mba hanatanterana ny sitraporasy, ka ho antsika zanaky ny fifoazana dia tena izay tokoa io fanekena ny vady, ary zay ny tena heviny, manaiky ny vady, fa sy mba zavatra hafa noho ny tompo. Ka ny fankatoavana dia tsy misaraka amin'ny finoana, fa ny finoana sisy fankatoavana, fanekena ny tenin'Andriamanitra sy finoana zany, ary ny fankatoavana sisy finoana dia fangezana zany, fagnandevozana zany, hoe anaikinaiky fotsiny amin'izao ianao nefa sisy finoanan' Jesosy dia fagnandevozana anao zany, tahaka ny nataon'ny mpanjanantany. Sy misy ekena fagnandevozana zany, ny fankatoavana sisy finoana, fa zavatra mifamatotra ny finoana sy ny fankatoavana, ka io dia anisan'ny zavatra efa very amin'izao vaninandro misy antsika izao, noho ny fiheverana isian'ny teknôlôjia maro isan-karazany, ka ilazana fa hoe ny fandrosoana dia tena izao manaraka ny zavatra sy ny feo zao tontolo izao amin'ny didy avoakany, zay hoe noho iza
fa raha sorona io dia no satana. Io feon'izao tontolo zao rehetra io, fa magnambaka asika izy dia sy hitasika, magnambaka asika ka toa mibaiko na ny fomba fiainasika, na ny fomba fisakafosika, na ny fomba heverisika ho mety aseho amin'ny alalan'ny internet, amin'ny alalan'ny televiziona maro isan-karazany. Fa raha andeha araka ny fiansoana isika dia izao, magneke ny fagnanarana ataon'ny baiboly noho ny tompo. Ao koa ny firavahanareo dia sy ho zavatra ety ivelany, efa magnanatra ihany ny boky lesona dia ny bokyny Efesiana zay boky lesona n'ity isan-taona ity, efa magnanatra mikasika an'izany hoe ny fitafiana ho mendrika ho an'izay mpanaraka ny tompo. Fa eto amin'ny Petera eto zany dia tena miditra lalina ihany, satria raha fananarana ihany manko mikasika hoe aoko any haingosika mba ho haingo ho fitafiana lava sy mipataloha, dia heverina ho zavatra andehanana mitahotra ihany zany, satria zavatra hita maso. Ka rehefa dify sy hitan'ny pastera na sy hitan'ny tonian'ny fifilina dia mety ianao sika hoe sy hitany eto, dia heverina ihany ianao an'iny zavatra iny sika. Fa eto amin'ny Petera dia tena sindriany, fa ny baikony zany fitondran-tegna sika zany dia sy zavatra miovaova tahaka ny haingo, satria mahaingo moa dia magnara-damôdy, magnara-damôdy eny zany haingo zany, ity mendrika rehefa andeha hamonjy baolina, ity ny mety rehefa andeha hamonjy an'izao, ity ny mety rehefa zany hoe zavatra miovaova, miovaova. Fa sy ho zany ny fagnanarana ny fitondran-tegna, amin'izany fagnekeny ny vehivavy ny vadiny zany, amin'izany asa fanatanterahany ny asany ao amin'ny tokantranony zany, fa ho zavatra mitoetra ao am-po zany, vokatry ny zavatra mitoetra ao am-po, zay sy hafa fa ny fanahy masina araky ny tenin'ny Jeremia mpaminany, fa ho avy gn'andro hoy Jehova zay andasahako ny fanahyko ao am-pony, ho soatako ao am-pony ny lalako ka sy ampianatra ny namany intsony izy. Ka raha ny fanahy masina no mipetraka ao anatsika dia sy mandeha mitahotra isika, fa tena amin'ny fahalalana ny sitrapon'Andriamanitra ny toetra aseho, ka izany ny agnanarana eto ho toetra ny vehivavy amin'ny fatahorana ny tompo, dia mandeha izy, manao gn'asa izy. Ary voalazany eto koa fa hoe sy amin'ny teny ihany zany fagnekena ataon'ny vehivavy eo amin'ny fiainany tokantranony zany na eo amin'ny vadiny zany, fa tena asa fitoriana ka haresy lahatra ny vadiny, na sy mino aza izy dia ho resy lahatra ny vadiny, fa tena manana herim-panahy, asaram-panahy ao am-pony io vadiny io. Ka izany ny fagnanaran'ny tenin'Andriamanitra ansika raha zanaky ny fifoazana ho anareo vehivavy. Dia raha mandeha ihany ny fagnazavana hery sy fitarihana ny saina dia hoe ho tahaka ny Saraha, ilay renin'ny teny fikasana, ilay vehivavy masina nanaiky ny vadiny. Ka ry malaza sy ho adinosika fa isika koa raha kekezina dia manana an'izany vehivavy azoalahy tahaka tamin'ny fitondrana sy ny fagnekena teo amin'ny fiainam-pianakaviana zany, dia mamany ny lava, vehivavy nanaiky anie zany teo amin'ny fiainany tokantranony, ary sy teo amin'ny fiainany tokantranony ihany, fa na teo amin'ny fiainany fiangonana raha hitarina ny resaka, satria na dia nanana ny fanomezam-pahasoavana lehibe izy dia sy nandao ny fiangonana, nagnaza ny rafitry ny fiangonana hatramin'ny farany, hatramin'ny farany. Vehivavy nanaiky, vehivavy mankatoa, na teo amin'ny fiainam-pianakaviana, na teo amin'ny rafitry ny fiangonana, eny na teto amin'ny firenena. Ka mba sy ho zanaky ny karimalaza indrindra rehefa mialeto ny mbola ho hita ho milelalela eran'ny arabe sy ny maro isan-karazany, anarina isika mba ho vehivavy manaiky mankatoa. Tena mahamenatra ndre ny zavamisy, na dia sy ho lazaina mivantana amintsika ny zavamisy,
fa saiky zanaky ny fiangonana vehivavy ny lelalela tosy zanaky ny fifoazana akory na eo amin'ny raharam-pirenena zany de izy koa araky ny fampianarana nisy tetina iny amin'ny tribonaly zavatra mamenatra an'io tosy zanaky ny fifoazana sy mahay mankatony tenin'Andriamanitra fa rehefa miala eto de adingo zany tenin'Andriamanitra zany adingo zany fa de ny fiainan'izao tontolo zao zany hoe misabaka aty ampiangonana sy amin'ny fivoriana takan'izao masina de tena masina mahafinaritra fa rehefa any de efa izy zay fiainan'izao tontolo zao fa ianareo vehivavy manekeny vadinareo noho ny tompo fa sy noho ny zavatra raha mijery ny lehilahy eto koa isika ary de mahafinaritra ny tenin'Andriamanitra mahatakatra lalina ary de toa miseho isanandro to efa hitan'ity tenin'Andriamanitra ho fagnanarana ansika lehilahy eto ty ny fomba fiainana ankehitriny maro zay soina amin'ny fomba fiteny hoe ny lehilahy maro ankehitriny zany de efa manao fomba fiainana roa hafa ny tena fiainany ary ny tokantrano dia sarisary ny sisa eo sarisary ny sisa indrindra moa fa isika nansoina ka tonga mpiandry sy ho zakaiko moa ny pastora satria pastora aho na de pastora aza sy magnino de zany hoe nono ny tahotra sisa ipetrahanao amin'ny vady nono ny tahotra hoe mahavoaonganao mpiandry mahaonganao sy mpandray fanasany tompo raha misaraka amin'ny fanambadiana dia sarisary sisa manao fiainana roa zany manana fiainana ambadika any de hafa gnato zay anakonana ny masony ny mpitondra fiangonana sy ny fianakaviana satria mpiandry de hoy izy eto hoe ianareo lehilahy miaraha monina amin'ny vadinareo aza misaraka aminy fa tena miaraha to efa hita ny toetrasika maro ankehitriny to efa hita eto ka dia tena tandrify ny fiainatsika rehetra koa lehilahy zao tenin'Andriamanitra miaraha mitoetra aminy araka ny marina amin'ny vadinareo mety nisy tao agnatin'izao fa gnaton'izao isan-taogna izao gn'antony akaratsika ety handray manitra ka hibe zany fa sy agnamafy ny fosika sy agnamafy ny ka hafo ny zavatra rehetra tahaka ny Petera rehefa nantsoiny Jesosy ka nanaraka azy ry mpamonjy isa-taona malala mety hiteny ny sasany amitsika indrindra ny vehivavy zahay sy manambady na tahaka an'izany koa ny lehilahy mety efa maty vady na sy tia mampakatra vady samy manany zay fanomezana nomen'Andriamanitra azy moa zany dia sy manana anjara ka afaka am'izao tenin'Andriamanitra zao zahay fa mahafaoka asika rehetra izao tenin'Andriamanitra izao fa zay ahitasika fifaliana hipetrahasika amin'ny fiantsoan'Andriamanitra zay niantsoany ansika ho amin'ny lalan'ny fiainana na dia sy mifagnaraka amin'ity nofosika ity de zao ny fankatoavana ny fagnekena ny tenin'Andriamanitra rery ka na inona zavatra mbola mampisalasala asika ao mampiadihevitra ansika am'izao noho izao tenin'Andriamanitra zao dia aoka isika aleo mitomagny ianao resy ny tenin'Andriamanitra toy izay mbola hanohitra zany tenin'Andriamanitra izany ianareo vehivavy manekeny vadinareo ianareo lehilahy miaraha mitoetra amin'ny vadinareo fa izany ny sitrapon'Andriamanitra hipetrahasika miadana eto amin'ity tany fandalovana ity sy izy roa sika ho vavolombelony Jesosy izay niasonsika ka izany rehetra izany dia sy anatr'olombelona na dia ny misy aza ny fitaovana ampiasain'Andriamanitra tahaka ny pastora ny ray aman-dreny ara-panahy maro isan-karazany fa noho ny tompo de meteza hanaiky ny tenin'Andriamanitra
raiso ny fitahiry. Ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tomposika sy ny fitiavan'Andriamanitra Ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Amen.